Araka ny efa hitantsika atao anatin'ny fandrehdedina iny moa tompoko klasy tokovavy dia ny kandidany tiako Madagasikara no nahazo vato-petsaka indrindra tamin'ireo vokatra vonjomaika izay voaray teto Antananarivo renivohitra. Ora vitsivitsy taorian'ny nifarana ny fanisam-bato omaly alina dia efa nanatanteraka fety nanamariana ny fandresena ny antoko tim teny Faravohitra. Teo jerentsika ary ny sary. Azony antoko tim ny fandresena eto Antananarivo renivohitra. Fandreseny izay nambaran'ny Front National ny tim Marc Ravalomanana fa misy dikany lehibe. Tsika ary tsy maiky fa mbola tim ihany ny tim. Nataony capitale Madagasikara, renivohitra Madagasikara, voafehintsika ary mankatoa sy manaiky atsika ary manohana atsika misy dikany lehibe zany. Ny zavatra rehetra dia miaingy avy eto amin'ity renivohitra avokoa na amiro rano ara-tsosialy zany ny ara-toekarena zany na ara-pitondràna zany miaingy avy eto avokoa. Koa dia fifaliana lehibe ho ahy ny milaza aminareo fa tsy mitsanga-menatra ny tiako Madagasikara. Nilaza ny candidat tim teto Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana omaly fa vonona ampandroso an'Antananarivo ary hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana. Efa namaritra ihany koa ny asa telo lehibe ho tanterahana voalohany rehefa mandray ny asa mahabe ny tanàna ny tenany. Iny hoe ny fandriam-pahalemana, ny fanadiovana ary hoe ny vahoaka amin'ny sakafo. Izay ngamba ny ampy be dia be mihitsy izay amin'ny voalohany. Tsy hitanisa zavatra betsaka satria ny asa ny betsaka ho atao. Fotoana ny asa zany zao fa tsy dia mila kabary firy loatra. Fiaraha-miasa amin'ny Allemand ho avy eo izy. Araka nandehananay tany dia misy betsaka izy no avy eo. Tsy voatanisaka eto fa nanaiky daholo izy ho avy. Dia vao naheno valim-pifidianana izy dia efa niantso an-telefona daholo hoe ho avy izay. Mety manao mety hoe fiaraha-miasa tsy maintsy firenena no arenako. Tsy mety mihitsy le hoe zay capitale dia miady mpitondra fa au contraire fiaraha-miasa firenena ngety vahoaka sy tena sahirana ary mampamonena mihitsy mijery azy. Ankoatra ny renivohitra, komina maro manodidina ny renivohitra ary any amin'ny faritany no mitarika ny antoko tim araka ny nambaran'ny Marc Ravalomanana. Anisan'ny nolazainy ny nandresen'ny lisitra tim ny lisitra avana tarihan'ny Jean-Louis Robinson tao amin'ny komina ambanivohitra Ampasikely Amparafaravola. Ny fandresen'ny tim tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay nomariana tamin'ny alalan'ny fanapoahana champagne.